Nisy olo-tenan'i Madagasikara nandritra ny zakabe fahafolon'ny demokrasia tao Bali ao Indonésia ny ministra Ari Laurent Rahajasson androany no nifaran'izany zakabe iraisam-pirenena izany izay nafahany indritra namaripatra ny fampivoarana izany demokrasia izany eran-tany. Nandritra ny fandraisam-pitenenana nataony dia nanamafy ny ministra ny serasera amin'ny fametrahana ny fahalalahana ny asa fanaovan-gazety sy ny fahalalahana maneho hevitra izay fototra ny demokrasia. I Madagasikara raha teo amin'ny alalan'ny parlementany dia efa nandany lalàna amin'ny fanesorana ny fanagadrana ny mpanao gazety. Ilaina moa zany indrindra mba hisin'ny fifampitana traikefa sy fifahizao-manao amin'ireo firenena misy tokony amin'izany demokrasia zany ary indrindra koa mba hampahalalana ny momba ny fandehan'ny demokrasia any amintsika Madagasikara. Nisy ihany koa nandritra ny fivahinianan'ny ministra ny serasera tany Bali Indonésia ny fionany tamin'ny ministra ny raharaham-bahiny Indonesiana Ramatoa Retno Marsudi. Nisy ny afatra noentany tamin'izany eo amin'ny fanatsarana ny fifandraisana eo amin'ny firenena roa-tonta. Nisy ny fionana manokana nandraisan'ny ministra ny raharaham-bahiny Indonesiana ny tena nafahana nytonareo afatra vitsivitsy avy any fotoam-pirenena sy nafahana ihany koa nandray ny afatra avy amin'ny gouvernemanta Indonesiana ho an'ny fotoam-pirenena sy ny gouvernemanta. Ny azo lazaina zany dia i Madagasikara sy ny fotoam-pirenena malagasy dia nanome afatra vonona anamafy bebe kokoa ny fifandraisana indrindra ekonomika amin'ny Indonésia mba ahafahana ataontsika mitarika mpandraharaha avy aty Indonésia mandeha miasa sy manoron-javatra any Madagasikara any. Ny faran'androany ity zakabe fahafolo momba ny demokrasia ity.